Faly miarabanao amin'ny anaran'ny Tompo. Tafahoana indray isika amin'izao fotoana iarahantsika fampitotro-bavaka izao ny namantsika Rasomeva no manana faniriana hoentina am-bavaka. Tsy salama izy, manana olana eo amin'ny maso, andeha hivavaka ho azy isika. Sy ho an'ireo rehetra mitovy faniriana ny mba hikasihan'Andriamanitra ny tenany amin'izany taova izany. Hivavaka isika tao. Andriamanitra ray zanaka fanahy masonao, manatona anao izay no ny fahatsaranao, no ny alehibeanao sy ny hery anananao. Mivavaka izahay ankehitriny ny mba hitsinjovanao ny zanak'olombelona indrindra ny namanay Rasomeva. Nanana olana tamin'ny maso izy, izay efa nentinay tambavaka taminao, kanefa mbola tsapany fa tsy mihatsara. Andriamanitra, ianao no hijery azy amin'ny fomba manokana, ianao no hikasika azy amin'ny fomba manokana, ianao no hanindry izany masony izany, ka tahaka ny nanasitrananao ny masony Bartimeo no hanasitrananao azy. Rehetra manana olana amin'ny fahasalaman'ny maso, ny fahasalaman'ny vatana, dia hitsinjo azy ireny ihany koa ianao, hikasika azy ireny ianao, hanala ny fanahitanana ary hampody ny fahasalamana araka ny famindrapo sy ny fitiavanao. Tompo Andriamanitra io, mahalala ny maso sy ny mahatsara ny olonao rehetra ianao, koa izay mahatsara izany mpanomponao izany araka ny famindrapo sy ny fitiavanao azy, no aoka ho eo amin'ny fiainany ho avy rehetra. Tononoko izany vavaka izany, satria ianao irery no afaka hamasy hanome vahaolana izany toe-javatra izany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.